nanomboka tamin'ny taona 2022 2022 io World Cola nanomboka nisy teto Madagasikara. Hatramin'izay nisy teto toerana zay dia efa tsy nitsahatra hatrany izy moa zany niezaka nampiroborobo ny ataontsika hoe taranja baolina kitra teto Madagascar. À quelques jours du début du mondial 2026, World Cola souhaite offrir aux consommateurs malgaches une expérience unique pendant la plus grande compétition de football au monde. La marque lance une collection spéciale de bouteilles aux couleurs des équipes participantes pour cette occasion. Il s'agit d'une édition limitée qui permet aux supporters de montrer leur passion et de supporter leur équipe préférée. Pour accompagner cet événement mondial, World Cola organise une grande campagne nationale avec des animations dans les points de vente, des activations en ligne, des zones de supporters et 2 grands jeux ouverts à tous les consommateurs. Amin'ny page Facebook ni World Cola Madagascar zany misy lalao anankiroa lehibe. Lalao voalohany izay antsoina hoe pronostic champion azona PS5 misy anankiroa. Tsotra be ny fandraisana anjara, efa publié ao le vidéo misy any Dax izy io. Dia eo amin'io publication io nareo no manao commentaire izay champion ho heverinareo azo an'ity mondial 2026 ity. Angleterre ohatra no raisitsika ohatra hoe izay ny pronostic anareo dia fandraisana anjara zany manoratra ianao Angleterre anaty commentaire dia maka woko ianao dia ataonao selfie le woko Angleterre zany dia ataonao miaraka amin'ilay pronostic ho ataonao eo. Raha ohatra moa zany ka tsy mahita an'ilay étiquette-n'ilay pronostic tianao ianao dia Madagascar moa zany étiquette Madagascar eo manao asana joker zany. Dès maintenant jusqu'au 3 juillet, les participants peuvent essayer de gagner l'une des 2 PlayStation 5 mises en jeu, mais d'autres lots sont aussi prévus. À chaque étape de la compétition, des récompenses seront offertes aux meilleurs pronostiqueurs et lors de la grande finale, les lots seront encore plus exceptionnels. Ny lalao faharoa ny pronostic score ny antsonay anazy. Mandeha isan'andro izy io, isaka misy match zany, élimination à phase de groupe ka hatramin'ny finale zany. Isy pronostic foana eo amin'ny page izay azona loka marobe. Loka goavana dia ny finale. Ny voalohany izay voasarika ao anatin'izay pronostic score zay amin'ny finale dia mahazo moto électrique miaraka amin'ireo goodies Orcola sy Orcola. Dia ny faharoa mahazo Nintendo Switch sy goodies Orcola sy Orcola. Ary ny fahatelo mahazo smartphone sy goodies Orcola sy Orcola. Manodididina ny ronjato eo ny loka hozaraina sy ireo mpandresy ho andrasana zany amin'ity lalao Orcola ity. Rehefa manomboka le lalao zany dia parapatonga ny amin'ny 3 Jolay amin'ny 12 ora alina ny tapitra ny lalao ary ny pronostic isan'andro kosa alohan'ny match no tapitra ny lalao. Les bouteilles collector sont déjà disponibles dans de nombreux points de vente à travers Madagascar. Avec une bouteille à la main et un pronostic en tête, vous pourriez peut-être remporter l'un des nombreux cadeaux mis en jeu à la fin du tournoi. Amin'ny fonosana verre 30 centilitres sy plastika no ahitantsika an'ireto édition limitée reto. Rendez-vous alors sur la page Facebook World Cola Madagascar pour participer et ne rien manquer des animations du Mondial 2026.